Tompoko vavy sy tompoko lahy, faly miarahaba ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ary aza adinoina foana ny miabone ny chaîne antsika. Aza adino ihany koa ny mametraka ny commentaire noho ny farany dia asio j'aime ny vidéo. Araka ity izay navoaka ny fanirisoa Herinaivo ity moa dia manary mafy imalama ary noevaky hena any amin'ny hôpitaly. Fa ho avela ho faty any am-ponja ve ireo gadra politika hoe fanontaniana izay napetraky ny fanirisoa. Hiresantsika lalalala kokoa moa ny mikasika an'izay fa mialohan'izany aloha dia toy ny mahazatra aza adinoina foana ho ahy ary tsy adinako ny manantena anareo ny hoe abone ny chaîne antsika. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny zavadrehetra. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity dia andeha kely amin'ny fagitra Sofia iny isika, tsy aiza moa izany fa distrikan'ny Bealanana. Anisan'ny mampitantena ny maro moa ny haratsy andalana amin'ny Bealanana mandeha any Antsihy, fa ankehitriny moa dia efa misy vaovao mahafaly mikasika an'izany lalana distrikan'ny Bealanana mankany Antsihy izany. Lalana avy any Bealanana mankany Antsihy moa dia RN 31 no hafantaran'ny maro azy. Manomboka ny fanamboaran-dalana any amin'iny lalana izay voalazantsika iny. Na zany na tsy zany anefa dia raha vantany vao miresaka ny fagitra Sofia dia be dia be ny tanomasina amin'iny toerana iny ary tsy azo tsonotsonoavina sy tsy azo ambanimbanina fa tena manankasina io toerana amin'iny fagitra Sofia iny. Araka izany moa dia amin'ny maha malagasy natomboka amin'ny joro fangataham-pitahina amin'ny Janahary sy ny razana ary naraha ny famonoana omby ny fanamboaran-dalam-pirenena faha 1/30 izay mampifandray ny distrikan'ny Antsihy sy Bealanana. Maro sy be dia be moa ny olona mamoaka ny fanehoan-kevitra hoe izany manankasina sy fomban-drazana izany dia malaina fandrosoana fa maninona raha tonga dia amboarina ny lalana hoy ireo izay maneho hevitra. Diso avy hatrany izany hoy ny sasany fa ny razana dia tsy malaina fandrosoana fa mila manaraka sy ny tany ary raha vao mangataka amin'ireo razana raha hanao soa ny fagitra dia manaiky izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra n'olona. Tsara raha temo mampahafantatra fa sombitry ny vary eto Madagasikara ny distrikan'ny Bealanana karary ny raha amboarina ny lalana ho famahana ny olam-bahoaka sady fampandrosoana ny fagitra ihany koa. Amin'io resaka fanamboaran-dalana faha 1/30 any amin'ny distrikan'ny Antsihy Bealanana io moa dia niatrika izany tao Ambatomifoko ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tao Bealanana sy ny governoran'ny fagitra Sofia. Nisy ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-panjakana maro ary ireo tompon'andraikitry ny orinasa hanao ny fanamboaran-dalana ary ihany koa ny vahoaka ifotony no tonga niatrika izany misandratra andro ny 7 Aogositra 2024. Miresaka an'izay Bealanana Antsihy izay isika araka ny lovantsofina izay heno sy araka ny tantara izay miparitaka amin'ny fagitra Sofia iny moa izany vato mifoaka izany dia anisan'ny vato izay tena nanatantarany. Tamin'izany ela be fahiny nisy olona nanamboatra lalana ka nanakisaka an'io vato io nefa dia niverina niakatra indray ilay vato ary nampidinina indray mpandeha ilay vato ka niakatra ihany koa ary natao fomba ka namonoana omby raha tsy izany dia tsy nipetraka io vato io. Fampitsahivana kely fotsiny moa ny amin'iny fandeha resika hiresaka zavatra hafa izay tsara ho fantatra mandalo ao a Madagasikara. Vadika any Mahajanga indray isika, tafiany botry Mahajanga voafehiny afo saika handevina ny sambo. Namboarina natao sodira ity sambo niantsona teo antafianany botry ity ka nisy pitikafo nandoro ny police train tao anatiny izay nitarika firehetana. Tonga haingana ny mpamonjy vona sy ny mpitandro ny filaminana ary dia voafehiny afo. Hitantsika amin'ny reto sary ireto moa izany sambo izay voalaza izany. Zay moa ny tany Mahajanga fandeha resika hivadika any amin'ny toeran-kafa indray izay mbola ao a Madagasikara ihany. Ikoto lehilahy mahitso ambo anisany izay mpanakiana gasy be dia be ary mpanakiana mpanao politika be dia be ankehitriny moa dia nahagaga ny maro fa tena miombon-kevitra amin'ny gasikara feno soa izy ary miaro mafy any gasikara feno soa ihany koa. Toy izao moa ny fanontaniana izay napetraky ny Koto tao anatin'ny pejiny. Raha lazaina fa maloto i Gasikara iza ary ny madio hoy Koto. Ataovy ny famoahana dosie maloto hatrizay dia ampita ao fa misy manana dosie iray camion ao
hoy Koto lehilahy Mahitsoambo. Izany hoe tsy gasikara mihitsy izany hanana dosie iray camion izany fa mety olona hafa izay tiany Koto tenenina. Zay moa ny resaka Koto, zay moa ny resaka mikasika any Koto. Fandeha resika hilaza zavatra hafa izay nandalo tao a Madagasikara. Ny androany antoandro moa ity tranga anankiray ity tapaka ny lalana ho an'ny Ankorondrano. Nisy camion nitsivalana etsy amin'ny lalana mahazo any Ankorondrano ary tsy nisy afaka nandeha na ny fiara na ny moto ka nitohana tanteraka vokatra izany ny fifamoivoizana teny an-toerana. Mbola miresaka an'izay fiara sy ny tôbila zay moa isika dia nisy fifandonana teo amin'ny fiara be mpitatitra omby avy any amin'ny faritra atsimo sy ny fiara mpitatitra solika. Androany vomaraina moa ny nisehoany io tranga io tamin'ny 5:efapolo tany ho any. Izany tranga izany moa dia tao Ivato centre distrikany Ambositra. Tsy nisy ny naratra na aina na foy fa samy nisy fahasimbana ny fiara roa tonta. Raha ny tombana dia mety ho fadisoana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany tamin'ny fieritreretan'ireo mpamily fa mety ho afaka hifanenan'izy ireo io lalana ka izao ny fanafosafoko izao ny fiara. Ilay lalana anefa tena hita hoe tery dia tery. Izany moa ny zavan-tranga tany Ivato centre distrikany Ambositra koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato mba ahatonga ianareo aharaka ny zava-drehetra miseho ao a Madagasikara. Zay moa ny mikasika ny fiara fandeha resika iresaka kely mikasika any Maherylanto Manandafy. Raha vantany vao miresaka izany Maherylanto Manandafy izany dia tsy misy tsy mahafantatra an'izany namana izany raha mbola olona mpanao politika satria anisan'ny olona izay tena nanana ny maha-izy azy izy ary nidoboka am-ponja moa ity namana ity. Ankehitriny anefa dia nanao fanambarana ireo olona mpanaparitaka vaovao ary indrindra ifanirisoa Erinaivo moa dia nametraka fanontaniana rahateo mikasika an'ity andriamatoa Maherylanto Manandafy ity. Toy izao moa ny fanontaniana izay napetraky ny fanirisoa Erinaivo: marary mafy i Malama ary noevakiena any amin'ny hopitaly fa ho avela ho faty any am-ponja ve ireo gadra politika? Hoy ny fanontaniana izay napetraky ny fanirisoa. Ary rehefa tafapetraka izay fanontaniana izay napetrana izay dia mbola nilaza izy ny aminy hoe sao mba fotoana izao hamoahana sy hanomezana azy ireo fa mitsorana fa efa be izay. Toy ny Rôly ary Malama, toy ny Stanley ihany koa sy ny Lola, Behary, Marcelin ary Albertini, Aina Marie ihany koa tsy adino amin'izany ary indrindra mbola Rajona sy izay mety mbola tsy ho voatanisako hoy fanirisoa Erinaivo raha nilazany hoe sao mba fotoana izao hamoahana sy hanomezana azy ireo fa mitsorana fa efa be izay ny vitany izy ireo. Raha araka ny zavatra hita sy miparitaka ary ny vaovao izay mivoaka moa dia Maherylanto Manandafy voany AVC ary naiditra hopitaly. Manoloana ny vaovao miparitaka samihafa ny marina dia nahiditra hopitaly voany AVC na hoe accident vasculaire cérébral i Maherylanto ny asabotsy 17 aogositra 2024 hoy ny vadiny tsy iza moa izany fa ramatoa Doris Rakoto Samuel. Mirary fahasalamana ho an'ny Maherylanto Manandafy ary mivavaka ho azy mba ho sitrana soamantsara hombanao mandrakariva neny Andriamanitra sy ny heriny rehetra. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity moa dia ireto sary hitantsika ireto anisan'ny sary izay tena mahafinaritra ary izahay raha teo moa dia tsy mitsahatra mizara aminareo ny sary mahafinaritra manerana iny Madagasikara iny. Ireto sary ireto moa dia any Antsiranana. Antsiranana moa dia amin'iny tapany avaratry ny Madagasikara iny koa dia zarainay ampitiavana aminareo rehetra ireto sary ireto. Zay koa moa ny namarana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra veloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao.